na ho an'ny olon-dehibe na ho an'ny ankizy kely na ho an'ny bandy na ho an'ny sipa dia mila mitandrina fa efa tena mamely ny aretina toy ny kohaka, sery ary ny gripa. Mila manao mafana trano zany tsika rehefa mivoaka ny trano. Izay ihany koa no entin'ny arabanantsika rehetra any atokantrano manaraka tsy tapaka ny mety ho toetry ny andro. Asainay ampanajany ianao anaraka anay hatramin'ny farany. Raha ny mandrafitra ny mety ho toetry ny androntsika ho amin'ny rahapitso alohany dia alizay antony mamaritra ny toetry ny andro aty amin'ny faritra avatra atsinana Madagasikara sy afovoany atsinanan'ny Madagasikara aty. Mifaritra sisa rehetra moa dia vinavinaina alizay malefaka no mandrafitra ny mety ho toetry ny andro. Raha hitantsika amin'ny sary ihany koa dia misy an'ity rahona mateviny ity aty atsimon'ny Madagasikara. Izy io dia mitondra andro mitankorana ho an'ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny toy ny faritra Anosy sy Androy. Izay ihany koa namezana anao ny mety ho toetry ny androntsika ho amin'ny rahapitso maraina. Azorana malefaka aloha ny aty amin'ny manodidina ny Antala, Analanjorofo ary ny faritra atsinanan'ny Madagasikara iny. Raha somary maka endrika tandrifondraona kosa zany ho an'ny faritra Vatovarofito Vonany Morotsiraky atsimo atsinanana iny. Reheto amin'ny faritra ny avoatamo toy ny faritra Alaotra Mangoro iny dia andrahona ny andro ary mety arahana herika. Torak'izay ihany koa ny any amin'iny manodidina ny Ambatolampy iny ho an'ny voamaraina be fa isava ihany zany rehefa misandratrandratrandro. Ny eo aty amin'ny faritra ny avoatany toy ny faritra Vakina Karatra Sody Matsatra iny moa dia isavana voamaraina fa isava miandalana iny ihany zany rehefa misandrasandratrandro iny. Ny faritra sisa rehetra kosa dia vinavinaina andrahona vitsy ny andro. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia toy hatrany ny orana malefaka aty amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary faritra atsinana Madagasikara iny. Fa any amin'iny faritra atsimon'ny Madagasikara iny kosa dia isitraka orana rakotrika toy ny aty amin'ny faritra Iorombe, faritra Anosy sy Androy. Azo orana tandrifondraona kosa ho an'ny manodidina ny Anjozorobe sy manodidina Manjakandreny iny. Torak'izay ihany koa azon'izay orana tandrifondraona izay atsika aty amin'ny manodidina ny Samborano. Ny eto amin'ny faritra ny avoatany moa dia vinavinaina andrahona ny andro ary ny faritra sisa rehetra kosa dia andrahona vitsy ny andro. Ndra ny kasika ny maripana vao vinavina ho amin'ny rahapitso maraina aloha dia 12 degré Celsius any amin'iny faritra Vakina Karatra iny, 12 degré Celsius kosa ho an'ny Antananarivo sy Fianaratsoa. Morotsiraka sy Reriny Voaparitamo dia saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius eo ny maripana. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia hafana hatrany aloha manodidina ny Betsiboka sy any amin'iny faritra Boeny satria managnika hatramin'ny 4 degré Celsius mihitsy ny maripana. Fa ny eto amin'ny faritra ny avoatany kosa dia manodidina amin'ny 13 na 14 degré Celsius eo. Morotsiraka sy Reriny Voaparitamo dia 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius eo ny maripana. Raha toa ianao dia hivoaka reto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara reto dia toy izao mety ho toetry ny andro. Ho an'ny Maurice, Comore ary Seychelles dia hibalika be ngabe masoandro somary andrahona vitsy ny andro. Fa azorana tandrifondraona kosa ho an'ny La Réunion. Ho an'ireo firenendehibe ivelan'ny Madagasikara toa ny Paris na Nairobi no ahazo orana malefaka fa anao andro mitankorana kosa ary mety azorana rakotrika zany ho an'ny Bangkok. Ho an'ny Milan sy Johannesburg moa dia andrahona vitsy ny andro na hibalika tanteraka mihitsy ingabe masoandro. Izay ihany koa no azona tolotra tamin'ny teny ity fa dia soranay ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.